Matokia an'Andriamanitra fa mahainao anao. Izy dia manana drafitra ho anao ary tsy tahaka ny drafitr'olona rehetra ny azy ary ain'Andriamanitra izay ataony. Efa manana tanjona izy dia manana antony koa izy. Andriamanitra tsy manao zavatra ratsy izany fa afaka mamadika zavatra ratsy ho tsara koa izy raha matoky azy ianao izany sika. Dia te hiresaka aminareo androany mikasika izay ho atao rehefa maratra ianao na izay tsy ho atao ihany koa satria rehefa tena maratra izay ianao dia mitaky fepetra maro izany sy fifehezantena maro koa mba anaovanao izay ianao fa tokony ho ataonao fa tsy hoe manao ianao, satria izany lazainao fa tianao atao sy hoe tianao ho tenenina. Raha amin'izao angeny fifehezana aloha tsy hahafaly anao izany. Fa rehefa oriana kely izany dia hitondra vokatry ny fiadanana sy fahamarinana ho an'izay nanazatra tena tamin'izany. Ary ny fifehezantena midika hoe mifeny tena antsika sika fa tsy havidy izany tsisy ny fanampian'Andriamanitra. Efa nanome antsika ny fahasoavana anaovana izany izy Andriamanitra, tsy mba miteny antsika zavatra izay tsy nanomezany fahasoavana anaovana azy izany. Ka izay zavatra rehetra hitanao amin'ny Baiboly fa hoe tokony ataonao dia misy fahasoavana izany, ilaina ataonao dia mandray izany. Dia milaza hoe Andriamanitra mpioa. Tianao fanambarana androany ary anao izany matetika azy zao ary tsy matadidy zavatra hafa izay efa nolazaiko omaly nareo eto Atlanta dia tiako tadidinareo ty. Raha afaka mianatra manao ny tokony atao ianao mandritra ianao voaratra iny ka manao izany foana tsy isy devoly any amin'ny elo izay afaka hiazona anao. Tsy ho any an-dapy izany. Fa mila mianatra manao ny tokony atao sika na dia mbola maratra aza. Mila mianatra manao ny tokony atao sika na dia mbola mahatsiaro diso aza. Dia mila mianatra manao ny tokony atao sika na dia mbola tsy rariny aza ny zavatra manjoa antsika. Hitanareo matetika mila manaja olona tsara nareo na dia ela aza mialohan'ny tena hanajany anao tsara koa. Mianara manao ny tsara na dia mbola maratra aza ianao. Arak'izany izao dia hoy aho hoe rehefa maratra iny sika dia mila manao ny tokony atao sika tahaka ny olona tsy manaratra akory. Tokony hitondra tena araka ny tokony ho izy sika rehefa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika no mandeha tsara arak'izay nilatsika azy daholo. Tsy izany ve? Ary toa tsy faly akory nareo a? Tena tsy hitako izay ho ataoko. Tsy hitako ny ataoko. Mahita ianao. Hainao izany. Ny anatra lesona tona maro lasa izay ny amin'izay afaka ataoko sy tsy afaka ataoko rehefa izany no ilaina ataoko. Tena mahagaga angeny zava-bitantsika rehefa izay tokoa ny tiantsika atao e. Dia tona maro izay tamin'ireo zanako mbola kely dia tamin'izany koa tena mbola be korotana be. Tena mora tezitra amin'ny zavatra izay tsy nisy ny fandraisana tamin'ireo zanako akory aho dia avy eo sosotra amin'ny zavatra kely tsy isy dikan'izay ataony raha vao nanakorotana kely fotsiny zareo dia miseho ny adalako. Anamenareo andra fakireto. Dia avy eo mazava ho azy mahatsiaro ratsy dia miteny hoe tena tsy voavako mihitsy izany. Tena tezitra dia be olana be koa dia tsy voafehako mihitsy izany. Fandray andro Andriamanitra naneo fahitana ray nandeha nakany am-piangonana izay dia tena tiako ilay pastera atao. Hitanareo mazava ho azy ianao matetika te hila sitraka amin'ny pasteranao foana dia mamela ny torotendra indray izy ka dia tena nitady sitraka taminy azy satria izy nanana fahafahana nanokatra karazana varavaranao aho. Dia nanan'izany fahitana izany aho. Nanao izany adalana izany akanjo ny pastera tokony hampanesoana ery tapoka. Fa ilaza zavatra aminareo fa tena ny faranako aingana izany. Fa tena nadalany lohanareo izany. Haiko izay zavatra tokony ataoko marina nanakeo varavarana nanokatra izany. Pastera dia raina ny tompo. Dia rain'Andriamanitra tena mahafaly izany mahitanao tonga ty androany izany. Izany reo ankizy. Izany milalao any efitrano izany zareo mahafatifaty kely reo a. Fa hitanareo ny zavatra tena nianarako tamin'izany. Izao lazaiko anareo. Fa raha misy amintsika te mba hila sitraka amin'ny olona izany. Mariny, ianao ve dia anao ny laoko izay zavatra ataonao any an-trano any amin'ny tsisy mahitany? Tsia. Fa tena mahagaga ny abetsaky ny fifehezantena afaka hitanao sy tena hainao ampiasana tapoka eo. Fa tena mila mameny tena antsika sika dia mandray andraikitra ny amin'izany dia
ajanona ny fanaovana hoe tena tsy voaovako zany, tena tsy nafetena teo. Andriamanitra efa nanome voantsika ao anatintsika eo zany tamin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina, manana ny vokatry ny fanahy isika de afaka miaina amin'izany. Raha zany tena tadavintsika, ny firy mety afaka manovana ataontsika rehefa tsy mitandrina isika. Ka za manana teboka 12 eto zay tena tiako zaraina aminareo de hitako fa afaka ataonareo zany. Teboka voalohany, rehefa voaratra ianao, aza medaladala dia anao famalina zany andolo-po ihany koa. Rehefa maratra isika de matetika tsy tia fefifefy amin'ny fiainantsika zany. Zaho isaorana ny tompo, za zao tonga de anao zay tiako atao rehetra. Mara zany efa ho azonareo zao, tonga de hoaniko daholo zay tiako rehetra zao. Inona zao sy ho azonao amin'izany? Fahatavezana no azonao amin'izany de ho tezitra amin'ny tenanao ianao raha-pitso. Zany aloha tsy afalifatiny devoly zany sady tsy hanampy anao hiala ao andavaka ao zany fa vao mainka mandavaka anao koa zany. Zaho tonga de vidiko daholo zay tiako rehetra, andeha tsena de vidiko daholo zay tiako rehetra. Tonga de lazaiko daholo zay tiako rehetra zao, de anao zay tiako atao azy zao de tsy rarahako zay tia na tsy tia zany fa tezitra. Teny zany azonareo tsara ve zany? Re olona raha afaka mifeny vavantsika sika na de maratra aza. Misy olona matsiaro zany iry firy zany ve zao? Raha mba afaka mafehivavy fotsiny mantsy sika rehefa maratra fa tsy milaza zay tsapantsika, fa milaza zay haitsika fa tian'Andriamanitra ho lazaintsika. Marina zany mahazo mikikika e. Wow! Rehefa hitanao fa te daladala iny ianao de afa-dio fisaorana n'Andriamanitra amin'ny zavatra zany. Misaotranao Andriamanitra. Misaotranao Andriamanitra fa tena tsara amiko ianao. Misaotranao Andriamanitra fa afaka matoky anao de atoky anao andray tanana zao olana zao. Misaotranao Andriamanitra, misaotranao Andriamanitra, misaotra Andriamanitra. Misaotranao Andriamanitra. Teboka faharoa, aza mitsoka miafina manala ny tenanao, manaratsy tena, de aveo manao fitseratena. De mampiasa ny sainao. Satria ianao tena anaty lavaka de miditra lavaka indray. Firy-taona nipetrahako foana de nitserako ny tenako ela be mihitsy. Re olona zany ka fandaniam-potoana sy hery fotsiny a. Farany Andriamanitra ny teny azy, tianao na ho mahonena na ho feno hery fa tsy misy ezany roa zany tafaraka mihitsy. De tena zaraiko aminareo zany androany, raha tena te ho any andapa-marina ianao, mila mijanona amin'ny fitserana ny tenanao ianao. Ary ray amin'ireo zavatra izay manampy antsika hamantatra zany fa hoe tsy isika rery akory ny olona izay voaratra eto tany eto. Ary afaka manome toky anareo fa izay mety ho lalovanao amin'izao. Mbola misy olo-kafa any izay mandalo zavatra tsy lavitra noho izay anlazainao fa iananao amin'izao. Zany tena marina. Fa tsy mahasoa anao sady tsy mahatsara anao. Zany mitsetra ny tenanao zany. Larana fahatelo, aza mino ny lainga hoe sazian'Andriamanitra ianao ny amin'ireo fahotanao taloha tamin'ny fiainanao tany. Wow! Tena heveriko fa saziny amin'ny falanjaza izay nataoko tany amin'ny 20 taona lasa. No heveriko fa sazy zao satria taloha efa nivaritena. Tsisy zany, fa tsy zany raha ataon'Andriamanitra. Rehefa mamela antsika Andriamanitra, zay zany no ataony rehefa angatantsika aminy. Ny Baiboly milaza fa tsy mitadidy ny otantsika intsony izy. Arak'izay nolazaiko omaly alina, ajanony ny fankanesana amin'Andriamanitra. Mitarainany amin'ireo zavatra efa tsy tsarontsony, ajanony ny fampatsivana an'Andriamanitra efa nandinony. De aza vela miteny lainga aminao zany devoly zao tezitra amiko Andriamanitra tena manasazy izy zao de hitanareo za zany de tsy mba handresy ireo zavatra tsy nentina ataoko tamin'ny fiainako mihitsy. Larana faefatra za mametsiny an'Andriamanitra. Na tezitra amin'izany. De hitanareo zany zao mety hafahafa fa mety misy mihitsy ireo olona na de tonga teto azy ianao androany mety mbola misalasala ny amin'Andriamanitra ihany ianao. Na de kely monja aza. Ianao zany ndray karazan'olona reny hoe tena tsy haiko na afaka matoky anao na tsy Andriamanitra. Lazaiko anareo tsy afaka matoky azy ianao mba hanome azy zavatra tadavinao. Fa afaka matoky azy ianao hanome anao ny tsara indrindra izay efa nomaniny ho anao.
fahatsopanantenantsika tsy avy amin'andriamanitra zany, avy amintsika zany tadavantsika n'andriamanitra ny am'izay nilayntsika azy, de avy eo tsy azotsika zay nilayntsika de tezitra amintsika satria tsy nanao arak'izay nitadavintsika izy. Fa aza tezitra amin'izany izy ihany no afaka manampy anao, aza manometsiny azy ny amin'ny olanao zany. Larana fahadimy, rehefa maratra ianao aza mialy zany na manao hoe tsisy ivoahana intsony ty, aza mba misainy zany hoe tsisy ialantsony satria hoy Jesosy hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Larana fahaenina, aza de manaiky tsy fahamarinana fotsiny zany fa medy, de medy am'izany amin'ny zavatra ray izay alany devoly de iny hoe ary zao, rehefa mbola miatrika faratrana mafy ianao zay toy ny hoe tsy ho tatonao zany, raha ianao te hipetra-potsiny iny ka hisetra ny tenanao de anao toetra ratsy. Ataovy daholo zay tsara rehetra afaka ataonao amin'ny olona rehetra zay afaka hitanao. Tsy ahita fomba tahaka izany andresena ny devoly ianao, zany tsara indrindra ampahonena azy. Firy aminareo zao no tia malifaty ny devoliny amin'izay nataony taminao? Eny ara, zao ny fomba tokana ahafanao manao zany de ny fanaovanao ny tsara rehetra zay afaka ataonao. Fomba tokana andresena ny ratsy ny tsara isaky ny fotoana rehetra nampiko ny olombelona de manao zay atezitra ny devoly any amin'izay nataony tamin'ny fahazazako. Zany hoe ianao tsy havalifaty ny devoly amin'ny fahakalana ny olona rehetra nandratranao zany. Ianao tsy havalifaty azy amin'ny fanaovana toetra ratsy sy fandaninao ny andro amin'ny fitseran-tena foana zany. Ianao tsy azo azy amin'ny fialonana ny olona rehetra zay tsy manandalo zay zavatra rehetra lalovanao zany. Matokian'Andriamanitra fa amahinao anao izy de manana drafitra ho anao, ary tsy tahaka ny drafitr'olona rehetra ny azy, ary ain'Andriamanitra zay ataony, efa manana tanjony izy de manana antony koa izy. Andriamanitra tsy manao zavatra ratsy zany fa efa mamadika zavatra ratsy ho tsara koa izy raha matoky azy anao zany sika. Zany ny fandresentsika. Marina e, asiorakoraka zany e. Zao misy zavatra fampiatra vitsy hitako, fa tena manandanja tokoa satria nisy zavatranga androany zay tena nanahira na mihitsy. Ary tena efa tsy hitantsika tsony reo toetoetra sasany zay nisy fotoana teo amin'ny fiainako tena nanandanja tokoa, ary mbola manandanja amiko zany zao fa ohatrany tsy tena nanandanja tamin'olona maro zao. Larana fahafito, te rehefa maratra ianao tazony zay teny ekenao. Miazona ny teninao. Ataovy zay nilazainao ny olona fa ho ataonao. Raha nilaza ianao fa hiasa any amin'ny fitaizana zaza ao am-piangonana, kanefa ianao mandalo ady mamay, mifoha ianao de tony tsy andeha zany. Zany ianao no tena mila mandeha. Zany ianao no tena mila milaza hoe zany ndray de tsy mba hiala amin'ny teniko zany. Za tsy voatery ho tia ny teny zay nilazaiko zay vao hanao an'izany. Za efa tena leon'ny olona zay tsy manao ny zavatra nilazainy fa ho ataony akory. Aleo fahatsoka ianao de any de tsy entsony. Matoky fa tonga de tsy hita tsony koa. Manao fotoana aminy ianao de mijanona tsy niasa kely koa ianao hoe mba ionana aminy zany fa tsy hitsy zany izy, avy eo de tsy miantso izy de tsy hita. Misy zava-mitranga. Afaka milaza aminareo ave ampahatsorana zany no isan'ny olana lehibe zay misy eo amin'ny fiarahamonitsika kehitriny. Sika tokony mamerina ny voninahitra. Tokony olona manam-boninahitra sika zay manao ny marina satria zany ny marina. Fa tsy hoe manao ny marina sika satria hoe tiatsika ny manao ny marina. Manao zany sika satria izany ny marina. Aza mba reraka amin'ny fanaovan-tsoa na ny fanaovana ny tokony atao fa amin'ny fotoan'andro de ioty ianao raha tsy reraka. Galatsiana 5:9. Aza mba reraka amin'ny fanaovan-tsoa zany. Manao fanapa-kevitra hoe ianao androany fa hoe hanomboko zao. De tena olona hiazona ny teninao ianao. Ary melony anangananao ny tananao eny sainy tsara aloha zay zavatra lazainao. Fa misy angeny fotoana zay ilazantsika fa hanao zavatra sika kanefa tena tsy mitombina ianao van'izany zavatra zany. Farafaratsiny mba manaova antso ao telefona. De lazaon'ny olona hoe zao no mitranga fa aza manao fialantsiny adala fotsiny. Raha misy hevitra ny anaovana zany de ataovy fa raha tena tsy ho vitanao zany, farafaratsiny
mba hampandrena siany ny olona milaza aminareo ianao zany aratsiny amiko vetivety fa za aloha de tena leo zany zavatra zany ary za tena tsy maritra miaraka amin'ny olona tahaka zany zay tsy mitazona ny teniny zany. Andriamanitra de tena miazona ny teniny, miazona ny teniny izy tsy mba olona ka andainga ary efa ny teniny izy fa anao zavatra de tena anao izy zay ary sika no mpaneho azy. Fa raha misy tokony azona ny teniny de ny kristianina ny tokony azony zany de anao izay lazainy fa ho ataony ihany koa. Tazony foana ny famarinanao fa ao anatin'izany fotoan'izany no ananganantsika toetra. Ao anatin'izany fotoan'izany sika no mematotra ianareo ve fa hoe rehefa maratra mafy nareo ka mahatsiaro toy ny tsy azaka zany. Zany ka hoe mandeha ihany ianao miazona ny fiainakenao de manao zay ainao fa asian'Andriamanitra ataonao. Ka na de te hitsoaka any hoany azy ianao ka hoe tena tikikika mafy. Re olona mety hiteny mihitsy azy ianao hoe tena mitombo ara-panahy mihitsy aho zao. Tena mitombo mitombo de aoriny androany de efa navita andro ray ho any amin'ny lapa amin'izany. Amen. Tsy avita lavaka ray ho any amin'ny ray ianao ho any an-dapa raha tsy mandalo ny avoany zany. Tsy tonga any amin'izany mihitsy ianao raha tsy mandalo ny avoany aloha sika rehetra mila mandalo ny avoany daholo de androany hoy aho hoe ahoana ary no toetranao eny an-dalana ary raha tena lazaina anareo ny marina ahoana no toetranao eny an-dalana fa zany no hamaritra ny fahelan'ny lalanao ihany koa. Ka mety hoe tena tonga de hiezaka sika de anao toetra tsara aingana. Azonareo zany. Efa teo nandritra taona maro ianao ka hoe nandalo zany lalana maro zany. Todika aho zao de mahita zavatra maro zay takatra fa niriko mba ho afaka nataoko tao aminareo de amenona anareo de amelana anareo mba handeha indray koa avy eo. Fitanareo zao tsy isy digany aminareo zany raha tsy ianareo mihitsy no mandalo zany aloha. Ny tsara indrindra afaka ataonay de mampahery anareo mba tsy ala de ampanantenana koa miezaka ny manzava aminareo ny am'ireo sasany tsy maintsy lalovanareo. Satria farafaratsy no takatrareo zay zava-mitranga de mora kokoa ny tsy elana na ijanonanareo. Ka de milaza aminareo rehefa maratry nareo. Zany ny fotoana mihoatra ny hafa rehetra teo amin'ny fiainanao zay ilaina anaovanao ny tokony atao. Ndrehetra mahay manao ny tokony atao daholo rehefa mahatsiaro ny mety. Fa tsy betsaka ny olona afaka manao ny tokony atao rehefa ao anatin'izany hoe tsy mifanaraka amin'izay nampozinao ny zavatra rehetra. Hitanareo za zany tsy milaza hoe hitanareo hoe isika tsy andalo andro sarotra mihitsy na anana fotoana mahadiso fanantenana nefa hitanareo afaka ilika ao zany de mitohy amin'ny dingana avy hatrany miaraka amin'ny Jesosy aingana raha tena takatra ao marina ny mahazava-doza zany fijanjanonana amin'izany zavatra zany. Za tsy manam-potoana olanina amin'ny fiainako itserateny zany tsony. Daniela zany de olona tena niazona ny famarinany tena nanao faneken-javatra tamin'Andriamanitra izy ka rehefa nentina tao trano mpanjaka izy de noterenanao zavatra zay nifanohitra tamin'ny fanekena nataony tamin'Andriamanitra fa izy tena sana de tena niaritra tamin'ny aina azy ny zavatra zany fa mbola lasa ihany izy niazona ny fanekeny an'Andriamanitra. Tsy fa rehefa tao an-trano Pôtifara izy ka nanomboka nitadavan'io vadiny Pôtifara io firaisana ranofo. Izy sy niara tamin'ny famarinany amin'ny maha-olon'Andriamanitra azy. Izy hoe tsy azatsy ianao zany, tsy azatsy ianao zany. De satria eno izao, satria izy nanao zay tokony atao. Tsy tonga de nahazo ny valisoany izy de tiako hoeninareo zao. Tsy tonga de nahazo valisoa avy hatrany izy fa ny azony de 13 taona tany am-ponja. De mety nefitra ianao hoe zaho tena tsy rariny zany. Tsy rariny zany. Hitanareo zao. Andriamanitra nahita azy marina tany amin'izay nitondrany azy tamin'ny antony izay izy rery no mahalala fa nandritra azy tany am-ponja tany no natampitondra kapoaka sy ny mpanao mofo izy. Ka rehefa nitady mpanao nofo ireo izy rery no afaka nandiky zany satria izy de olon'Andriamanitra ka rehefa niverina tao any trano mpanjaka tany zareo adiny momba ny Josefa nandritra ny fotoana ela fa avy eo
mpanjaka nanonofy izay nitadavany mpandiky zany de teo nitsarony fa josefa no afaka nandiky zany ka nampanalainy mpanjaka izy de tonga tao de hitanareo zany hoe eo am'toerana tsara ny fotoana mety matetika tsy tiatsika ny toerana misy atsika fa andriamanitra no mitondra antsika amin'ny toerana tsara ny fotoana mety amin'ny antony mazava de mila milaza fotsiny sika hoe andriamanitra matoky anao marina zany re olona firy ny toerana jereko taloha hoe zany hoe tsy olazaiko anareo daholo zay zava-nisy fa za efa nisy fotoana nanao hoe tsy tiako zany tena tsy tiako zany hoe isan'andro ka isaky ny miseho to reny isy ivoaka reny mihitsy atao anatiko za koa efa te hivoaka tam'izany fa aiko fa tsy mbola navelan'andriamanitra ny ala tao aho aloha nahoan'andriamanitra nahoana rovina andriamanitra rovina marina fa rehefa vonin'andriamanitra sady betsaka tamin'ny zavatra maro nahazo toerana de navelany am'izay ary tomony tsy teo daholo ny zavatra rehetra avy eo aza mba mitsoka zavatsarotra zany satria hoe tsy te ho eo ianao salamo 1:5 za ilaza am' Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy de izy no idokiko sy ianteherako ary ankinako za ilaza am' Jehova hoe inona no olazainao am' Jehova rehefa anaty olana ianao olazainao mafy hoe andriamanitra matoky anao za zao tena maratra be de to tena tsy ho tatiko izany fa matoky anao andriamanitra matoky anao baiboly de nresaka mikasika an' Jesosy tamin'izy teo amin'ny azo fijaliana hita ao am' Petera 2:7 fa hoe natoky tamin'ny tenany izy fa andriamanitra de mpitsara marina za zao manana zany teny zany voaloko tsara ao amin'ny braoako ao natoky tamin'ny tenany izy ny amin'ny zavatra rehetra fa hoe andriamanitra de mpitsara marina andriamanitra mpitsara marina andriamanitra ny famarinana izy